Fanadritra izany lanonana teny Andranomena tamin'ity maraina ity izay ihany koa no nanafisan'ny Premier ministre ny Dr Coly Roger ihany izany fa dia vonona ny gouvernemanta malagasy hiady amin'ny kolikoly ka nampahafantarina ary ireo paikady rehetra entina miatrika izany. Fantatra ihany koa mikasika ny fiaramiasa amin'ny gouvernemanta amerikanina kosa indray izy ity fa dia miverina ny fanampiana momba ny fampandrosoana izany omeny ity gouvernemanta ity ho an'ny Madagasikara. Ary izay manko dia tianay misy tsy aseho ny engagementnay ao amin'ny gouvernement ary za misy mitondra olona heritreritra momba an'io ambaikandroa marina manahoana ny tena hoe mety tsara an'izy io ary tena ao anatin'ny laharam-pameanay koa izy io. Inona tsy nety tamin'ny lalàna efa nisy raha fatao aloha mahatonga hoe hanamboatra rafitra vaovao? Tsy hoe tsy mety fa hatsarana. Zahay zao mbola mitady hoe mbola misy ihany zavatra ohatrany tsy dia fantatrareo le angamba ny fandehan-javatra hoe misy ihany fahantrana be loatra hoe 40% ny budget malgasy détourné zany hoe dia azo ekena sanapa ka tsy mety nisy résultat nisy fa misy ihany koa ny non résultat ka tsy mety ho tadiavina hatsarana fa tsy azo ekena hoe am'izao hoe 40% zany détournement mialatry isan-karazany. Asiana fanavaozana ny rafitra ny Bianco ary olanina tsy ho ela ny paikady pirenena faharoa momba ny ady amin'ny kolikoly hoy ny Premier ministre Coly Roger. Andalam-pandiniana kosa ny volavolan-dalàna momba ny ady amin'ny fitrandrahana olona. Isan'ny nasongadin'ny Premier ministre ihany koa raha nampahafantatra ny laharam-pameana ho an'ny fanjakana amin'izao fanarenana ny firenena izao ny tenany. Namafisy ny fiverenana Madagasikara ho isan'ny mpisitraka ny AGOA dia manamafy ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena rotota no amerina ihany koa ny famoronana asa ho an'olona maro eto Madagasikara. Namafisy ny praikitra raha Amerikanina moa izay fanamafisana ny fiaraha-miasa ny firenena rotota izay tamin'ny alalan'ny fampahafantarana fa isy ny fampiasam-bola momba ny fampandrosoana mitetina hatrany amin'ny 1 tapitrisa dolara mahena amin'ny alalan'ny USAID ho amin'ity fotoam-piasana 4.4 sy 4 arivo ity. Dia toy izao ny zavatra atotry ny USAID ho an'ny taom-piasana 4.4 sy 4 arivo. Isy aloha ny teti-bola 7.4 tapitrisa dolara ho an'ny fandarana mba ho fahasalamana fanasoavana ny vahoaka malagasy. Izy koa 1.4 tapitrisa dolara ho an'ny fananjariana ara-tsakafo. Fa ankoatr'izay ary sambany hatramin'ny taona 7 sy 4 arivo dia misy ny rofaingy 5 tapitrisa dolara atokana ho an'ny fandarana momba ny voary manontolo mba hiarovana ireo loharan-karena voajanahary sarobidy eto Madagasikara. Ankoatr'izay nanisoran'ny Washington ireo sakana niatra taloha ireo dia nahafahana ihany koa mirosondray amin'ny fiara-miasa amin'ny folo alin-dahy eto Madagasikara. Ny tanjona amin'ireo fandarinasa iraisin'ny firenena roa tompo amin'ny vantana ireo dia niaina tsara ny fahaiza-manao ny tafika malagasy tsy niaro ny sisy taniny ihany fa mba ahomby ihany koa amin'ny anjara briketiny ho an'ny fitandrona ny fandriam-pahalemana aty amin'ny faritra misy ny nosy. Efa 10 taona zao no nisy ny fiaraha-miasa ara-diplomatika teo Madagasikara sy États-Unis ka misy andrahaka misehatra maro zany toy ny fandefasana ireo porotsaka sitrapo misehatra amin'ny fahasalamana ny fambolena ary ny fanabeazana. Raha tamin'ny vanim-potoana tetezamity izay nanapahany Amerikana ny fanampiana momba fampandrosoana dia fantatra fa mbola nitoy ny fanampiana maha-olona izay nivantana tamin'ny voaka-paso-tombotsoa ka nitetina hatrany amin'ny 1 tapitrisa dolara ny famatsim-bola ny fandraika tamin'izany. Androany no nanatanterahana ny lanonana fanamarina ny fiverenan'ny fahaleovantena ny États-Unis teto Andranomena. Ny andro ny 4 Jolay no tena andro fahatsiarovana izany fa ho an'ny teto Madagasikara dia naroso androany ny fanatanterahana izany no io andro ny 4 Jolay io voasokajy ho andro tsy fiasana fa andraisaka rano. Samba ny 5 taona taorian'ny krizy politika teto amin'ny firenena no nanasa solotena avy amin'ny fitondram-panjakana ny masovo Amerikanina hiatrika ity lanonana goavana ity ka hita tetỳ avokoa araka izany ireo solotena mpanjakana samihafa. Ny gouvernemanta kosa dia notariany Premier ministre Coly Roger.